Taraina vokatry ny fepetra izay raisin'ny fanjakana mahakasika ny fisokafan'ny sistany ny mpandraraha misehatra amin'ny fehezan-tany ao Anosibe. Hatreto tsy mbola misy ny fiaramanidina atonga. Nanatanteraka fidinana ifotony minisitra tompon'andraikitra. Fanodin'ny lahy René Evson. Tsy mazava amin'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany ao Anosibe ny tanjona tiany fitondram-panjakana atao mikasika ny fisokafan'ny sistany fa indrindra ny fisian'ny sidina avy any ivelany. Antony, tsy mbola misy fiaramanidina tonga na mpizahan-tany tonga tany Anosibe hatramin'ny nisokafan'ny sistany. Tsy niany zegny ny zavatra fampatokisana ty. Na ny fitondram-panjakana eto an-toerana, na ny fitondram-panjakana ny ambony, dia efa matetiky regny, efa miboaka taratasy hoe misokatra ny frontière. Frontière ny misokatra fa etsika raha fahely. Raha tamin'ny mois d'octobre igny efa nisokatra tamin'ny 2021 igny. Fa mbola tsisy ropolany midotso Anosibe tompoko avy any ivelany. Ny fahitana izy mbola tsy maro-potitra e. Manoloana ny toedrarà nidina ifotony tany Anosibe ny solotenan'ny gouvernemanta izay nahitana ny ministry ny fizahan-tany, ny ministry ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmeria. Namakafaka sy nanazava ny zava-misy kokoa amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Dia nantany ihany koa izy ao anatin'izany hoe ahoana marina moa ny momba ny kompania sasany raha itsy resaka fotsiny tsika hoe Air Austral dia tsika moa dia niteny hoe Air Austral koa dia tena afaka tomiditra eto Anosibe fa kosa sy maintsy mifanaraka tsara tsika amin'ny vidin'ny billet d'avion mba kosa tsy anararoatra loatra ireo kompania ireo. Dia anatin'ny fanatanterana fanotiniana izany amin'izao fotoana izao ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana moa no manao an'izany dia manantena fa tsy hoe la mety amin'ny faran'ny herinandro ity ihany na amin'ny voalohany aloha dia efa misy mifanarahana amin'izay mba hoe engagement amin'ireo kompania ireny mba tsy hanao vidin'ny zavatra manararoatra loatra. Nisy ihany koa ny fijerevana ny fitaovana sy fandaminana ary ny fomba fandraisana teo amin'ny aéroport'ny Anosibe fa indrindra ny mahakasika ny entina miditra sy mivoaka ary mahakasika ny ara-pahasalamana.